faly miaravantsika mpanaraka an'ity serasera 3 minitra ity indray amin'izao takarivarivo izao. Ny andro androany ity dia andro natokana indrindra ho an'ireo mpivahiny. Hi, sabah al khair, good morning. Hi. Hello. Hi. Hi, how are you? Amin'ny maha-mpivahiny tena tia tany lavitra ity, tany lavitry ny tanindrazana moa izany dia anisan'ireo voakasika indrindra amin'izany, kanefa ny tsy izay mipetraka lavitry ny tanindrazana rehetra akory no mpivahiny fa samy mpivahiny daholo ihany isika rehetra, mandalo ihany eto amin'ity tany ity, sy eto amin'ity tany ity ihany koa fa na amin'izay toerana rehetra andehanana na hoe samy ao Madagasikara arany tsisy mieritreritra ny hipetraka ela amin'ny toerana iray izany. Fa ny sasany hoe mipetraka kely eo Ameritsiatosika dia avy eo mifindra kely ny Rivomamo, ohatra izany tsy maintsy misy ihany izany na zanaty izany ny fifindram-monina, fifindrana toerana, fifindrana namana vaovao, fifindrana asa vaovao. Izany hoe misy foana izany ny zavatra vaovao eo amin'ny fiainana fa tsy misy hoe voatokana hijanona amin'ny toerana anankiray izany. Dia indrindrandrindra moa fa hoe eto amin'ity tany ity ihany koa tsy mipetraka kely eto. Samy mandalo daholo ny eto manamboatra zavatra arak'izay azo atao, mikarakara arak'izay azo atao, mihinana arak'izay azo atao, fa rehefa avy eo tsy afaka mifikitra amin'izany. Ka ny zavatra ohatra izany indrindra angambany ihany tokony hoe hitarika ny saisika kely amin'izao andro natokana ho an'ny mpivahiny izao mba hieritreritra koa amin'ireo mpivahiny hafa. Matetika mantsy rehefa tsy eo amin'ilay toerana ny tena dia ohatra ny mieritreritra hoe ianao izany ny tena milamina indrindra fa ny sasany aleo hivezivezy eo. Izay no anisan'ny tsy itiavako an'ilay politikan'ny extrême droite rehetra na ny aty Italia izany na ny ao Frantsa na ny zavatra voizin'ny Trump koa dia hoe aleo ny antsika aloha sy ny hatsaraina tsy tokony samy manatsara ny azy izany fa tsy tokony mandray vahiny izany kanefa ny rehefa dinihana efa samy nandalo tamin'izany toerana izany daholo ihany na ireo vazaha aty Europe ireo nge na eo amin'ny toerana izay misy anazy eo izy tsy mipetraka teo hatramin'izay izy efa samy nandalo daholo ihany, efa samy tamin'ny toerana hafa daholo ihany fa avy eo vahiny dia avy eo rehefa ela ny ela dia lasa tompo-toerana dia avy eo rehefa tompo-toerana ianao dia manjary tsy mandray vahiny intsony. Dia ohatran'izany koa ny sasany koa efa mba nivahiny tany amin'ny toerana hafa ohatra hoe ny Frantsay nivahiny tany Madagasikara naka izay zavatra azo ny alaina tany dia rehefa mivahiny aty amin'izay ny ireo Afrikana dia ohatran'ny hoe tsy ilany anazy. Dia ohatran'izany koa ireo Malagasy sasany izay efa tafapetraka sy tafatombona tsara aty andafy aty efa samy mba mivahiny ihany niala avy any Madagasikara mety hoe samy nanana ny fahefa-mividiny sy mifanana ny tany fa rehefa tonga aty andafy amin'izay dia ohatran'ireo hoe tsy malagasy ireny, ohatran'ny hoe tsy nivahiny izany fa manilikilika ny sasany. Misy fotoana tokoa mantsy atsapana hoe rehefa tonga aty ianao dia ohatran'ny hoe ny vazaha indray mandray kokoa anao no ireo malagasy izay mpiray tanindrazana aminao. Fa mba mila vonjy ianao dia ny vazaha manampy bebe kokoa anao no ireo gasy sasany hoy zako satria tsy izy rehetra. Ka izay ngambany izany no amaranako an'ity resaka androany ity tsy resaka hoe moral akory fa hoe mba jerijereo ihany ny vahiny izay ho avy any aminareo ny vahiny izay ho avy ao aminao ao samy mba mijerijery izay manodidina anazy satria samy mpivahiny daholo isika rehetra. Dia metraka miveloma ho anareo rehetra indray dia manaraka indray miresaka zavatra hafa indray sika. Veloma tompoko.